dia ampifaliana ray tompoko no entinay miditra atao anatin'ity tokotranonao ity amin'izao ora sy fotoana zay afahanao mijery sy miaino ity fandaharana manokana ity a raha ny marina moa araka ny fanazavana efa nentsika teto foana dia sekoly biblika ho an'ny isa-tokantrano mahasoa ho an'ny ireo mpitory-teny zay fa noheverina hoe mpitondro asan'Andriamanitra kanefa dia tompontsoa lehibe ho an'ny koa atsika vahoaka tsotra zay mijery ity fandarana ity satria dia ny bokin'ny Genesisy no anomboantsika azy ary farana hatrany amin'ny bokin'ny apokalypsy zany hoe efa eo amin'ny toko 12 tsika zao mety ho taona vitsivitsy eo no ananatsika dia ho vita ny Baiboly iray manontolo zay atao hoe aina ho an'ny mahazoazo ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ho dia manono ny fiadanan'Andriamanitra ho atsika rehetra atao anatin'ny tokantrano ato ny tenanay ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao ihany koa pasteur Hertina zay anentana amin'ny ankapobeny ity fandarana ity. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Tovo miarabantsika menakavy tompo andeha tonga dia hivavaka avy hatramintsika mba ahafana manatotosa ity fandarana ity izany hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray eo tsy mitsahatra ny manome voninahitra sy misaotra ary mankalazanao zahay noho ny fahasoavana mahagaga zay ataonao aminay isanandro ny anaranao no ankalazaina, ny anaranao no mena voninahitra, ny anaranao no ankasitrahana. Andriamanitra raiko ankehitriny tompo dia tonga ray ny fotoana zay ahafahana mandrea ity afatra ity dia angatahako ny fanainao masina mba hiteny aminay eto mba hanambara ny fahamarinana hanazavany sain'ny mpiaino sy ny mpijery n'ity fandarana ity ary anokatra ny saina ihany koa mba hahalalana ny tena fahamarinana sy ny zavatra tian'Andriamanitra ambara amin'ny hoteny zay voasoratra atao anatin'ny Baiboly io. Ianao moa tompo rehefa mampianatra tsy misy an'izany hoe testamenta vaovao na testamenta taloha fotsiny ihany fa matoa nomena ireo teny anankiroa dia ny Baiboly manontolo dia mahasoa an'izay rehetrarehetra miaino sy mijery an'ity fandarana ity zany ary zany indrindra no angatahanay aminao mba tsy ho diso anjara na ho very anjara mihitsy ny olona rehetrarehetra zay mandre na sambany vao mijery ity fandarana ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo amen. Tonga dia hiditra avy hatramintsika maky ny andalatsoratra masina ato amin'ny Genesisy toko 12 ny andininy voalohany no vakitsika manao hoe ny nitson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahiny tany Kanana sy Egipta. Aro Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao hankany amin'ny tany zay sehoko anao dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao fa hanosona zay manosona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolozainy Jehova taminy ary lotakomba niaraka taminy ary efa 570 taona i Abrahama raha niala tao harana izy ary Abrahama mitondra ny Sara ivadiny sy Lota zanadralahany mba amin'ny fananany izy rehetra zay efa nohariny sy ny olona zay efa azony tahoarana dia niainga izy ireo hankany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy ary Abrahama dia nitetiny tany hatrany Sekema dia tao ankazo terebita ny mora ary ny Kananita no tompon'ny tanany no tompon'ny tany Kanana fa izay ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no omeko ity tany ity dia nanorona alitara teo ho an'i Jehova izay niseho taminy ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra tsinanany Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany sy ay tao antsinanany dia nanorona alitara teo koa ho an'i Jehova izy ka niantso ny anaran'i Jehova ary nifindra i Abrahama ka nandroso ny andalana ho any amin'ny tany atsimo
raha hofitintsika hoe pasteur aloha mialohan'ny idirantsika anaty fanazavana ny omaly a dia efa niditra ihany tsika tamin'ny namita toko faraky amby folo ary teo amin'iny toko faharoamby folo iny a tapan'ny voalohany ny zavatra lehibe dia hoe na tonga ny fanapahan-kevitry tera niala tany orany kaldianina kaldianina zay fantatsika hoe anisan'ny foko anankiray lehibe tany babilôna izy io ka ny akamaroan'ny olona zany dia mbola tavela tao babela tao zay nivin'ny teny hoe babilôna fa itera kosa sy ireo zanany anankitelo dia niainga izy ka niala tany orany kaldianina ary ny zanona tao harany dia rehefa nandeha ny fotoana sy ny volana nahita tombontsoa lehibe izy tao arana tao nahita fahasoavana be izy tao arana tao ny plan sy ny programme an'andriamanitra nefa dia nitondra azy hoany amin'ny tany kanana fa tsy hijanona arana fa tsy hijanona tao arana ka tavela tao arana tao izy ary dia raha ohatra hoe asitsika fanazavana moa zany amin'ny miseritry ny fanompona an'andriamanitra dia hoe io a ny fanompona an'andriamanitra dia arakaraky ny andehananao no hitombonao ozy izy any amin'ny salafa efatra amin'ny valopolo any andiny fito amby folo izay manao hoe mitombo hery eny am-pandehanana zany hoe arakaraky ny andehananao dia mitombo hery ianao a eny am-pandehanana eny no rahantsika atao anatin'izany ny ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny fiangonana dia be dehibe ny fiangonana tavela teo amina fotom-pampianarana anankiray izay mety nampalaza azy tokoa ohatra hoe tavela teo amin'ny fahamasinana jupe lava sy ny saron-doha dia tavela teo dia misy tay tavela teo amin'ny fitoriana ny fahagagana sy ny fitahina dia nijanona eo anitra tsy ny tompontsony misy nday tavela teo amin'ny osotra dia nijanona teo amin'ny osotra teo dia tsy ny tompo tany amin'ny fahamasinana misy tavela teo amin'ny lalàna misy tavela teo amin'ny lalàna dia ny sabata sy ny kisoa sy ny maridrefy dia tsy ny tompontsony ary tsy nahita afa-tsy ny tenany ka nilaza manao hoe ny ana ihany ny tena izy zay ihany ny tena marina dia tavela teo betsaka ndray nisy ndray reo tavela teo amin'ny fandravanany didi folo dia rehefa nandrava didi folo dia mandraky ty ny didi folo tsy mety potika izy netrehatra hoe potika ny didi folo nefa dia didi folo tsy mety rava mihitsy dia tavela teo dia tsy nety ny tompontsony ihany koa dia be dehibe ny zavatra ohatran'izany zay zao le amin'ny resaka fiangonana zay kanefa zay zavatra rehetrarehetra zay dia tokony miaro na hoe manao dingan'ny fitombona foana lay fiangonan'andriamanitra zany zavatra miseho atao anatin'ny baiboly ato ary toetra ny tera mihitsy zay le hoe nijanona tao harana izay raha ho raisitsika indray le izy eo amin'ny resaka firenena iray manontolo mihitsy azy dia ina moa no mampandroso ny firenena anankiray matanjaka any velany ihany ka tenenina izy manao hoe firenena matanjaka dia misy fikarohana ary misy fitombola foana eo amin'le firenena manam-pahaizana tsy mipetrapetraka zany fa mikaroka hoe inona ny zavatra ataondray ampandrosona ty firenena ty ny mpitondra ao amin'ilay toerana mikaroka zay asony vahoaka mikaroka zay ampitomboana ny firenena dia reo fotsiny ohatra pasteur ohatra iresaka momba ny lalana zao tsika dia zavatra mahavariana reo fikambanana maro ho any ivelany any reo karazana ONG ary tafiditra ao anatin'izany mihitsy aza nataoko hoe eo amin'ny resaka fivavahana dia efa miroso hatrany amin'ny fanamboaran-dalana ihany koa zany hoe te anao zavatra tena anao zavatra mihitsy ary ny mahafinaritra dia izao raha eto Afrika fotsiny zao dia misy zavatra be lehibe ohatran'izany dia mahazo fakasitrahana tsara izy amin'ny mpitondra zany hoe mahay miara-miasa tsara ny mpitondra fanjakana sy ny fivavahana mahay miara-miasa tsara ny vahoaka eo aminy sy ny mpitondra eo amin'le toerana zany hoe ny ao anatin'ny saina dia ho ina ny atao androsoana ohatra tsika malagasy zao ohatra hoe tafiditra ao anatin'ilay top 10 tsika ny firenena manitra indrindra eran-tany dia tokony zany mahatrany ambony ka hatraty ambany dia miketrika hoe inona ny fomba atao mba tsy hijanonana fotsiny amin'izao dia ho irairay ny olona hoe firenena manitra Madagascar dia zany foana ve no irairay eto mandritra ny taona maro tamin'izay folombola ny andra tany amin'ny EPP tadidiko tsara mihitsy manao hoe ny ankizy ankehitreo tompony taona 2000 fa tonga ny taona 2000 fa tsy hita zay tena marina tamin'ny taona 2000
zay ianao nietrehitra hoe tena volamena be Madagascar tamin'ny taona roa rehefa ka ny vao mainka amin'ny totongana andray de zay zavatra zay zany hoe tsy tokony janona fotsiny eo amina zavatra anankiray fa tena miezaka mampandroso foana miezaka mampandroso zany zavatra tokony ho hita eto amin'ity fireneny ity raha eo amin'ny tsiraray avo indray le izy pasteur ertina ohatra hoe raisiko atao anatina fiangonana le izy dia efa ndresantsika teto maly hoe misy dingana ara-panahy eo le hoe nandray an' Jesosy a de niova fo dia tsy hoe niova fo fotsiny any bebaka afaka sigara Toko fitsangatsangana fa misy dingana de ohatra hoe ny batisa zay tsy azo atao tsy azo ny olona anankiray atao manao hoe raha tsy atao batisa ve zany de tsy maninona satria ozy izy Jesosy manao hoe izay mino tsy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohany rehefa vita ny batisa de tokony manana ny andraiky ny daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay le dingan'ny fandrosoana ato anatin'ny baiboly ka itera de tavela tao arana ary rehefa tao arana izy a de jereo tsara ny zavatra nahavariana rehefa tao arana tao izy de namoy ny zanany atao hoe iarana ihany ko maty ihany ko le zanany zany hoe ny fijanonana eo amin'ny dingana anankiray dia mety hiteraka fahavoazana de amoizana tombontsoa be dia be amoizana tombontsoa be dehibe ny tsy fanaovana dingana ara-panahy pasteur Sertina ia zava-dehibe zay pasteur zay famidimpitinana no entinao teo zay miroso atranontsika amin'ny fanazavazavana satria mazava tsara zay hoe ny fanomponan'ny tompo pasteur dia dingana mandra-patonga an' Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra misy dingana foana fa atsika mandroso mandra-piala eto amin'izao tontolo izao eto amin'ny toko faharoa amby folo eto indray dia ozy ny volazan'ny baiboly hoe ny niantson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahinianany tany Kanana sy Egypta ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia tonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita zay manisy soanao aho fa manozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany tsy eo aloha ngamba ndraisitsika amin'ny rahalahy raha ho tratratsika androany de hitatsika ny toy amin'ny pasteur i Abrahama no nitenenan'Andriamanitra teto hoe atonga anao ho firenena lehibe aho tena hitahanao aho ho fitahina tokoa ianao avy aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa saingy izao ry Abrahama tsy eto amin'ity taninao ty no hitahiko anao tsy eto ho arana no hitahiko anao tsy eto amin'ny tanin'ny rainao no hitahiko anao fa miala eto ianao ho any amin'ny tany Kanana efa nentintsika amin'ny rahalahy teto pasteur farany hoe le tany Kanana io no anisan'ny tany tsara indrindra teto ambonin'ny tany ary tena tany tena tondra dronosy tatelo ozy nyvolaza baiboly mamokatra feno petrôle tany manan-karena tena manan-karena tena manan-karena zany hoe Andriamanitra rehefa nisintona ny Abrahama niala tao an'ilay toerana nisy azy tao arana de tsy hoe nentina tany amin'ny toerana nampalahelo fa tena nentina tany amin'ny toerana tena faratapo ny fahatsarana no nitondran'Andriamanitra azy pasteur Tovo misy toerana pasteur zay tsy afahan'Andriamanitra mitahantsika mihitsy misy toerana zay ny mahatonga ny olona sasany pasteur ny hoe misy zavatra tena angatahany amin'Andriamanitra zavatra ngeza be de ohatrany hoe efa mbivotra kely ny voan'le izy kanjo raté tampoka amin'ny fotoana farany efa mbivotra efa tena ho tafavoaka amin'ny herinandro hoe afaka ray volana sisa miandro soni kely sisa amin'ny fotoana farany tonga de rava potika satria nahoana misy problème ara-panahy satria misy toerana zay tsy afahan'Andriamanitra mitahantsika mihitsy ohatra pasteur za imbedabe efa miteny misy olona miresaka zavatra ohatran'izany eto mba afaka pasteur fa mba ho tahin'Andriamanitra arabola azo asa mba efa misy asa eritseretiko zay ihany efa hoe tokony ho idirako 12 millions 5 ny karama eto mambavaka mba ho raikitra ny asasany 7 millions karama fa izao pasteur ny mahatonga ana misory Toko io pasteur de zao hoe manarinaridia amin'le tsisy asa be loatra ny ady tsaiko
dia ilaoko misory toka isakariva fa za rehefa mahita azy eo a pasteur tena ajaniko ny toka tsy marina zany pasteur laingy zany laingy any devoly aminao fitahany devoly am'zany ianao tsy mino zany hoe ianao zao olona tsisy asa ianao olona tsy manam-bola mamo isan'andro de ozy ianao za raha mahita asa ka tafiditra miasa za tsy hisorytsony tsy marina zany tsy mitombony zany ianao areto tsisy vola mahita isony makefa raha mahazo vola tsy mitombony zany ary izay no mahatonga an'Andriamanitra tsy manome anao an'io asa io satria raha tsy afaka mihitsy aloha ianao amin'ny toka de ohatrany hoe Andriamanitra manolo bato mafana anao hoe midira lalina amin'ny fisotroana toka tsy mitombona pasteur ren'le hoe olona hoe rehefa manomboka ilama amin'ny fiainako mety amin'ny fiainako de zao tsy jangajangatsony a fa mba eto mambavaka pasteur mba ilamindaminy ty fiainako ty fa rehefa milamy ny fiainako tena leoko ajanona am'izay ny vehivavy rehetra ajaniko ny ditra tsy marina zany rehefa arakaraky ny ilamina ny fiainan'olona ka mitombo ny vola eo ampelantanany vao mainka mitombo ny adalana noho izany raha tsy afaka amin'ny adalanao mihitsy aloha ianao tsy afaka mitahanao Andriamanitra raha tsy afaka mitokanao mihitsy aloha ianao tsy afaka mitahanao Andriamanitra ka Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama tsy maintsy miala ianao aloha ry Abrahama eto amin'ny tany iarana de makany amin'ny tany zay ho asehoko anao de any no hita iko anao ary misy raha eo amin'ny tontolo ara-panahy pasteur zavatra ohatran'izay le izy mitombona zany misy karazana olona le ara-panahiny mbola tsy mitombona tsara be da be mihitsy ake pasteur ny olona manatona moe mangatabavaka ametrao tanana pasteur tsisy asa tsisy vola ny fatrantso volo eto mambavaka de ny zavatra kendrenireny olony reny ny ao an-tsainy diny hoe rehefa metra amin'ny pasteur tanana fotsiny de tonga de miraraka amin'ny vola zay ny eritseretiny hoe rehefa metra amin'ny pasteur tanana de tonga de mahazo asa fa izy tsy manana etaeta iroso ivavaka izy tsy manana etaeta anompo an'Andriamanitra fa ianao no tedaviny eraky ny tanàna numéro téléphone anao no tedaviny eraky ny tanàna de izy mieritreritra fa na tsy mivavaka ary izy na tsy manompo an'Andriamanitra ary izy fa le fiainan'io ihany ny tiany tohizany io fomba fiainana io ihany ny tiany tohizany io toetrany io ihany ny tiany tohizany io fitondran-tenany io ihany ny tiany tohizany izy tsy mivavaka io ihany ny tiany tohizany fa mila fametraha-tanana fotsiny hono izy mila fametraha-tanana fotsiny izy mba hampilamina amin'ny fiainany mba azahoany asa tsy mitombona zany pasteur tsy maintsy miala ianao miainga ny tongotrao de miala eo amin'ny toerana misy anao io andeha iroso amin'ny fanomponany tompo iroso amin'ny fanoloran-tena ao Andriamanitra no afaka mitahanao fa raha je ianao hitady fametraha-tanan'olona nendrika fametraha-tanana ataona pasteur io tsy mitombona io raha lasaina bavy malala za aloha tsy mampanantena olona zany pasteur hoe na tsy hivavaka ary ianao tsy mila mivavaka ianao tsy mila an'izao mila rano fotsiny ianao mila menaka ianao mila fametraha-tanana ianao de vany olona za tsy miteny an'izany ny condition atao anaty baiboly ianao vonona ny anompo an'Andriamanitra hoy izy any amin'ny bokin'ny Exodus any hoe fa manompo an Jehovah Andriamanitra ao de hitany haninao sy ny ranonao izy ary hoe sorony aminao ny aretany ny teny fikasan'Andriamanitra rehetrarehetra atao anaty baiboly pasteur dia mifamatotra amina fanoloran-tena tsy ndriko tsara zay rehetra nampanantena an'Andriamanitra atao anaty baiboly fa ho ataony de tsy maintsy manolo tena aloha io olona io an'Andriamanitra fa tsy hoe ianao hijanona fotsiny ao an-trano ianao tsy mila an'Andriamanitra hivavaka akory fa olona ny ary be da be koa misy olona mitena zany pasteur izy tena te hijanona ao an-tranony mihitsy fa zao ny ao an-tsainy ngamonareo pasteur tsy afaka mba monsieur déplacé kely mba makaty an-trano fa etoana ny taxi mba hivavaka ao anay aty zany hoe izy tsy te hihetsika eo amin'ny trano misy azy izy tsy te hivoaka ny tranony fa ianao no batainy any aminy tsy zay anefa ny tenin'Andriamanitra tany Abrahama fa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de miala ianao dikan'le miala de zao manao dingana ianao azao ny pasteur le izy misy olona tena tratrana problème ohatran'izany ary ny olona somary mieritreritra ny tena no manamanaka tao
somary mieritreritra ny tena no manamanam-bola kely na manamanana voninahitra kely izy fa efa tsy eo amin'le toeram-boninahitra ntsony am'izao de mienatra angamba izy le hoe hitan'ny olona mivavaka paster menatra izy le hitan'ny olona mba manao dinginy vavaka de ireny karazana olona ireny le mieritreritra hoe mba sivim-panompon'andriamanitra makaty mba hivavaka ho ahy mba izy zany tsy te hetsika ho an-tranony fa mbola eritseretiny ihany hoe izy ny tena zavatra fa ilay mpanompon'andriamanitra ny mila makany aminy hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe miala amin'ny taniny avanao dikan'izay mila mandroso le olona pasteur amin'ny fanoloran-tena zay vo mitombona lay teny fikasan'andriamanitra le zavatra nampanantenan'andriamanitra ka tena hady sokevitra mihitsy io le hoe mijanony ianao fa tsy mety androso tsy mieritreritra ny androso de eo ianao no manantena valimbavaka fa misy valimbavaka tsy ho azonao mihitsy raha tsy manodingana lay olona paster ino ny tapany voalohany fa melohany idiry anao de idirako kely le paster aloha le tapany faharoa eo am'le hoe ary hita zay manisy soanao ao ary anozona zay manozona anao tena goavamby tenin'andriamanitra hita zay manisy soanao ao ary anozona izay manozona anao le zay ny mahatsara pasteur ny fikarakarana mpanompon'andriamanitra raha mba mahita mpanompon'andriamanitra ianao ka tena mpanompon'andriamanitra le izy averiko tsara pasteur ary tsindritsika tsara satria misy mpanompon'andriamanitra sandoka koa manko misy mpanompon'andriamanitra mety misoloko fotsiny izy mety mody ambody mitafodojana koa ndrozy izy ny baiboly zany hoe ambody izy fa mody mitafodojana koa tandre fa misy zany fa ny resahan'ny baiboly eto de zao hoe hita zay manisy soanao raha mahita mpanompon'andriamanitra ianao ka tena mpanompon'andriamanitra fitahinao anao ny fanasoavana an'ireny olona reny pasteur hoe za pasteur tena manao an'izany za tena mahita an'ireny hitanao pasteur hoe namana reny ka hitako io pasteur io fa tena manao ny asan'andriamanitra amin'ny fony tena manolo tena ho an'andriamanitra tena mikely aina amin'ny fanomponan'ny tompo manampy ny olona io a pasteur manampy ny mpanompon'andriamanitra satria zao ny fanapiko ny olona io de mitondra fahasoavana ho ahy mitondra fahasoavana ho ahy mahita anapinotsotra azy na mety reny mpanao délivrance reny na mety manana andraikitra izy ao anatin'ny fiangonana fa tena hitako fa mpanompon'andriamanitra tena matahotra an'andriamanitra ary tena mivavaka ary tena manao asan'ny tompo amin'ny fony rehetra kasiany tompo mihitsy mifoko indraindray hoe io mpanompon'andriamanitra io tena mahafinaritra io manao ny asany foko ka de tena vitako pasteur ny manampy any olona io ary na pasteur tsy miray fiangonana amiko ary na tsy mpanompon'andriamanitra miray fiangonana apiko izy satria amin'ny fotoana manampy azy de izy nyvolaza baiboly hita zay manisy soanao a ny fanasoavana mpanompon'andriamanitra pasteur mitondra fitahina ary io tena ampianariko an'retolo reto mihitsy hoe raha mahita ianao na pasteur anao misy olona manko pasteur mifosa pasteur no tena spécialité ny mifosa pasteur manenjika pasteur tsy mahasoa anao reny mbola idirantsika ny tapany manaraka rehefa aveo tsy mahasoa anao reny fa ny tsara indrindra de zao mifanasoavana mpanompon'andriamanitra raha hitanao ny pasteur anao fa tena mikely aina amin'ny fanomponan'ny tompo manao ny ainy tsy ho zavatra asoavy izy raha misy zavatra azonao atao aminy misy vola azonao mena azy hitondranao ako velona kely mba ataony rona koa izy ividiananao am'ireny le tsondro tilapiabe reny izy ividiananao akanjo costar izy ividiananao tomobile raitsy izy zany ny te fanasoavana mpanompon'andriamanitra anamboaranao trano izy hitanao izy fa tena olon'andriamanitra tsy ndriko tsara pasteur tena olon'andriamanitra ary olona misy fahasoavana amin'ny fotony ianao mikarakara ny olona manana fahasoavana io hotahin'andriamanitra ianao zany izy io pasteur ny zany hoe mampandroso mpanompon'andriamanitra mampisakafo azy zany ange za moa matetika pasteur tratran'izany foana mihinana sakafo eny amina gargote kely eny na restaurant kely eny misy fotoana misakafo am'ireny hôtely reny de misy olona mahita matetika mihitsy any tonga de eo ampianakanina misy olona mitsangana pasteur tsy mandoa vola ianao androany
zay no mandomy volanao olona tsy mpiara-mivavaka olona tsy fantatrao mety olona pahita amin'ny tele fotsiny androa zay paster mbo te zay ny andony volanao le olona zany misy olona matakajavatra mihitsy hoe amin'ny fotoana zay mikarakara ny mpanompon'andriamanitra io de misy fahasoavana raisiny ary tena lazaiko aminao fa za matetika tena tratran'izany avy mikarakara mpanompon'andriamanitra ohatra mamekely azy 200 000 fambananana 200 000 mety mba mitaraina izy mba mila kely ohatr' zao paster meko azy zay anarako ndraindray 200 000 francs fa afaka minitra vitsivitsiny iny tonga any ampelantananao ny 10 millions farafakela miamy fomba tsy takatry ny eritreretinao hoe avaizany evindreto voleto fa tena eo misy fotoana andriamanitra tonga de manao zavatra ary na tsy eo aza paster fa hatrany amin'ny taranakao hotahin'andriamanitra amina fanasoavana mpanompon'andriamanitra paster to marina zay pasteur Hertine averiko vakina kely lay tenin'andriamanitra teo aloha ozy izy hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'izay tany aseoko anao dia atonga anao firenena lehibe ao sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary ta zay manisy soanao fa anozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambon'ny tany ny zavatra hita pasteur ato anatin'ny baiboly dia ny fomba ietson'andriamanitra ny olona anankiray zay hotahiny de matetika lizy takony hoe mifanohitra amin'ny fijeritsika olombelona iro tsara ane hoe natson'andriamanitra i Abrahama ary tonga de voakasika tao melay ianao eo amin'ny tany razanao melay ianao ny tranony dadanao ao melay anao nyreo avanao akaikeo reo zatra marary eny zany teny zany kanefany zay antson'andriamanitra ary andriamanitra rehefa miantso ry havana iny antson'andriamanitra iny tonga de miaro fanapaha-kevitra eo no eo fa be lehibe ny olona atson'andriamanitra fa tsy manana fanapaha-kevitra misy olona ny pasteur Hertine tena mbola salama vatana tsara normalna tsara ny toe-batany miantso azy andriamanitra amin'ny alàna mitoroteny takan'izao mbola mety manakatao ianao zao mbola mety manamboninahitra ianao zao manam-pahaizana ianao zao mandeha tsara ny sofinao miondam-bolona reo mianakavy ny comptenao any amin'ny banky mbola be dehibe mba hanana compte ianao any amin'ny banky any Suisse any Berlin any amin'ireo toerana maro samihafa manam-bola ianao ary misosa tsara ny fiainanao de ny fomba etson'andriamanitra amin'ny fotoana takan'izao andriamanitra de miantso anjaranao manapa-kevitra fa misy indray andriamanitra miantso ao anatina kapoka ao anatina fahaverezakevitra lalina misy olona ray le pasteur efa tena hoe tapadalaka le mihitsy tsy hitanitsony zay atao de miantso azy andriamanitra fa izy mbola ohatrany hoe manampitsofona ihany mbola mikiry biby ihany hoe alao atao an'izao aloha mbola misy mpanompo sampy may ary efa andao karakaraina ary efa miantotongana ny fiainana efa miapotika ny asa efa miatsy manjary tsony ny zavatra rehetrarehetra nefa de mbola miezaka ihany manakipony maso eo an'lao ny sitrapon'andriamanitra za de milaza amitsika misy fotoan'andriamanitra amin'ny alalan'ny kapoka sy ny fahaverezakevitra mahazo anao amin'ny alalan'ny aretina tsy ahita-panafana indraindray le olona ao anaty navinavinao ohatrandray dia misy kapoka lefa an'andriamanitra mba hisotomana le olona nompo an'andriamanitra mba hisotomana le olona teny hiverina amin'andriamanitra za de miantso anao mihitsy hoe amin'ny fotoana ianao mety hoe marary ianao am'izao fotoana zao de aza mezaka manamafy fotsiny tompoko fa miverena amin'andriamanitra zay anankiray zay zavatra anankiray faharoa pasteur de ity makaka fa ny olona tson'andriamanitra atao anatin'ny baiboly ka ho atsangan'andriamanitra ho lehibe iny olona iny de tsy maintsy misy zavatra mahafoy zavatra foana ozy izy ny teny Jesosy Kristy tompo ato amin'ny filazantsarany marika toko 10 ato ny 9:20 de izy manao hoe aroy Petera taminy indro izay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ho Jesosy lazako aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na nabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy andray zato eny amin'izao andro ankehitriny zao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka tsy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy de fiainana mandrakizay
zareo tsara pasteur fa ny olona goavana anankiray a zay te ho lehibe a de manaiky ny antson'andriamanitra ary io antson'andriamanitra io de misy zavatra afoy foana tsy maintsy misy zavatra afoy araka tantarainao teo misy mety fomba n'le tany mihitsy fomba n'le tany ohatra hoe misy fanimpotsampy eo am'le tany razanao eo am'le ray aman-drenao de afoinao zany mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra eo am'ilay toerana ipetrahanao de mahafoy an'izany ianao ka ny olona mahafoy no tahin'andriamanitra raha ny antso an'ny petera ohatra jesosy kristy de nahafoy ny arato ny petera de ho jesosy manao hoe manomboka zao de ataoko mpanaratolona ianao i elisa mpaminany ka ny eli ka nandray ny anjara avoroeny tamin'ny eli mpaminany de ny zavatra nahafoy ny tao ny fendrasan'ny nombon-drainy de nanaraka ny eli izy i mosesy da diditsika tsara ny tantara mosesy fa mosesy dia karazana prince anankiray tao amin'ny farao zany hoe isolo ny toeran'ny farao izy afaka fotoana foy fa saingy zao anefa tao amin'ny tranon'ny farao de feno faniratsirana ny kristy feno fanazibazimbana an'andriamanitra faniratsirana an'andriamanitra ary hita mosesy zany de ohatsy izy baiboly manao hoe niala tao izy ao amin'ny Hébreu toko farakely ambin'ny folo andimy dimy amby roapolo niala tao amin'ny tranon'ny farao izy de nifidy mihitsy izy aloha iray fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy zay hiteny ratsy ny manana ny fahalebiazana na hiteny ratsy an'i kristy de niendaka tao izy zany hoe nafoiny lay toeram-boninahitra nafoiny vetivety zay toeram-boninahitra zay de nanaraka ny kristy izy de lazako aminao fa ny zavatra ny olona mahafoy tahaka an'izany no ataon'andriamanitra olona lehibe anankiray misy fahasoavana aoriana kely eo tahaka an'izany ko i abrahama eto tao amin'ny tranony ray aman-dreniny na lehibe azy raha normal lane jereo tsara mihitsy fa tokony tonga de andova be abrahama ary tokony raikitra ataony fony fa n'olona iantson'andriamanitra de nanaiky i abrahama tamin'izany fotoana zany tonga de nanaiky i abrahama ary zay fanekeny abrahama zay tokony ho toe-po sy toe-tsaina iampitany amintsika izay mijery an'ity ty fandarany ty misy zavatra ohatry zany eny pasteur e be lehibe ny kristiana tratran'ity manana lova anankiray ohatra eo natoerana anankiray araiky amby folo mianada izy ny tompony io lova io mety sanatria mety efa maty ny ray aman-dreny be teo aloha na mety hoe manana tany eto Antananarivo na any ambanimbany vohatra any de io tany io no ediavana de karana tribunal de misy tsy mifandevo maty mihitsy de mifanozona amin'io tany 1000 metre carré io de tena mifanosavy mihitsy ny sasany de efa amin'io samy mivavaka samy miditra any am-piangonana samy mpanompon'andriamanitra diapo na mpandroka devolo ny sasany efa mpitory teny de ny tolombavaka hoentina de hoe mba ho azonay ny anjara lovanay de miala any daholo re mpiray tapo aminareo zany ny tolombavaka hoentina de andriamanitra ve de iainao an'izany kanefa raha normal de izy io baiboly mialany dikan'izany de hoe aza mamboly gidagida mihitsy amin'ny fiarahamonina aza mamboly gidagida amin'ny mpiray tapo aminao sy ny fianakavianao aza mila vaniny amin'ny mpiray tapo aminao ianao ka raha io anjara lovakely io ny ananany mpiray tapo aminao alahelo tsofo rano ho azy any zay mihitsy ane le hevitry ny teny eto e raha io toerana zay manahiran'io io no tsy fandevo maty na ifanozona am'ireo zokonao sy ny zandrinao ianao nefa mpanompon'andriamanitra melahy ianao ao aza manana alahelo izy andriamanitra raha zay le teny tamin'ny abrahama teto de makanesany amin'ny tany zay seoko anao fa hatonganao firenena lehibe ary de mbola nitoy zany le izy ho fitahina tokoa ianao midika le ho fitahina ianao de izao afa matsy le ho tahina fotsiny fa ho fitahina zany hoe ho mpamatsy ho an'ireo olona mila vaniny aminao reo ianao ho ataon'andriamanitra ho loharano-pitahina loharano-pitahina am'ireo olona tsy tianao reo ianao raha mahafoy ianao de zay le izy raha foinao io gidagida io de omen'andriamanitra anao zay zavatra tedavinao zay dia raha ho toy zao krisy pasteur ozy ianao te manao hoe ho fitahina tokoa ianao ho zonona zay manosona anao ho tahina zay manisy soanao le resaka mpanompon'andriamanitra de tena mariny zany raha lasiana baby tena mariny zany andriamanitra dia misy fomba be lehibe hitahin'andriamanitra ny olona atao anatin'ny baiboly zay tsy mbola mivoatanisantsika eto moa fa misy lakle be lehibe mihitsy ny fomba hitahin'andriamanitra ny mpino
ary tonga de mampanakarena mihitsy mampanakarena mihitsy pasteur le izy maro fa anisan'ny zavatra anankiray goavana be dia ny hoe misy mpanompon'andriamanitra anankiray manana ositra manana fahasoavana ka ny olona maranitra sy ny olona fetsy ary ny olona manana fatakarana dia anisany laklean'ny fitahina ny fanaovana soa ho an'iny mpanompon'andriamanitra iny fanaovana soa ny mpanompon'andriamanitra ny zavatra misy fa tsy atao anatin'ny baiboly koa pasteur ty mbola mizara roa ny fanomezana mpanompon'andriamanitra misy karazan'olona manome noho ny hoe fangorahana mangoraka an'le mpanompon'andriamanitra ohatr' zao de meko iny moa valipiti hafa mihitsy ny amin'iny fa ity zavatra resahany eto ty tsy resaka hoe mangoraka ny ranona de omeko izy tsy zay a fa i abrahama teto olona tahin'andriamanitra ary fitahina ho an'ny hafa mihitsy fa ny olona zay manisy soan'io vao maika ho tahina vao maika ho ambinina zany hoe i abrahama efa manana efa tahin'andriamanitra fa ny olona manisy soany abrahama de ho tahin'andriamanitra magaga fa ilota tsy nasin'ny tompo resaka na dia atao hoe tsy de afaka loatra ilota tamin'ny fivelomana tsy de ndresaka loatra momba ny lota andriamanitra fa i abrahama lefa manaka tao ihany nozy izy andriamanitra manao hoe ho tahina zay manisy soanao satria tao amin'ny abrahama tao lay fahasoavana tao amin'ny abrahama tao lay ositra de jereo tsara pasteur jereo tsara anie mandraky ty ny androany zay manisy soa ny taranaky abrahama na eo amin'ny na amin'ny resaka ara-panahy io ino moa ny taranaky abrahama ara-panahy reo mpanompon'andriamanitra zay miteleny amin'ny asan'andriamanitra ane ny taranaky abrahama ara-panahy fa raha ho resitsika hoe ireo zanak'israely am'izao fotoana zao ao amin'ny tany eo am'izao fotoana zao ireo olona rehetrarehetra zay manisy soa na ny firenena zay manisy soa andreo jiosy reo de lasa matanjaka ara-toekarena ary manana ny maizy azy mihitsy am'izao fotoana zao pasteur etina ka tsy diso mihitsy le voalaza amin'ny baiboly fa tena marina raha lasianabavy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ka anjaratsika no miaina arak'izay voasoratra zay pasteur anisany izy ohatra pasteur ohatra ny amerikana fatatsika tsara ny tantarany amerikana fa izy tena miaro an'ireo zanak'israely reo vao misy mikitikidika an'io na ny irakanina na ny iranianina na ny syrianina nareo le firenena manodididina na le palestinianina reo moa no tena fa ny amerikana mitsangana foana na manana ny rariny ny israely na tsy manana ny rariny ny amerikana mitsangana foana ary am'izao fotoana zao hitantsika tsara mihitsy fa ny lay toerana atao hoe jerosalema fatatsika tsara dia io ny toerana hidiavana fa ny zavatra misy am'izao fotoana de tonga dia nanao letrezana mihitsy ny filoham-pirenena amerikana tonga de hoe mipetraka eo jerosalema ny anay ny ambasady amerikana tonga de eo zany napetrana izy satria misy fahasoavana raisin'ny firenena sy raisin'le mpitora fanjakana rehefa nahita n'lay fahasoavana avy amin'ny alalan'ny abrahama izy ka io zay le manao connexion azonao se connecté am'le any anao de tena hitanao ny mampatanjaka ny amerikana fa ny olona tsy ara-panahy tsy matakatra an'izany fa ny olona de mijery daholo hoe mampatanjaka ny amerikana fitaovam-piadiny mampatanjaka azy vola mampatanjaka azy dollara mampatanjaka azy izy firenena efa natanjaka hatramin'izay zay tsy zany ny mampatanjaka ny amerikana pasteur fa ny mampatanjaka ny amerikana de izy miaro ny israely manisy soa ny israely de ozy ny ten'andriamanitra hita zay manisy soa anao ireo karazana olona rehetra atao anaty baiboly ka nanisy soa ireo zanak'israely reo anisan'izany zao ohatra ny sazy famma egyptianina hitanao nisy fotoana raha mamaky tsika amin'ny exodosy toko voalohany sa toko faharoa izy iny le nanome baiko faharoa mpanjakan'ny egypta tamin'izany hoe raha vao miteraka ireo jiosy reo zanak'israely reo raha vao miteraka ka hitanareo fa zazalahy ny aterany de nanome baiko nisy ty ny mpanjaka egyptiana farao manao hoe vonoy raha vao zazalahy niteraka ao vonoy fa natahotra an'andriamanitra le sazy famma tamin'izany de tsy sanamono an'le zanak'israely fa nyvelominy daholo de ambarany baiboly atao amin'ny andao vakiko kely vetivety zay pasteur mba hitan'ny olona tsara ny zavatra resantsika amin'ny rahalahy ty hoe ahoana ny tena mampitombona tsara izay rehetrarehetra zay exodosy toko voalohany andininy fahavalambin'ny folo mangataka mba vakianao pasteur raha mety dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakany egypta ka nanao taminy hoe nahoana ny nanao zany zavatra zany nareo ka no velominareo ihany ny zazalahy
fa io mpavelona tamin'ny Farao tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hébreu fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona tamin'izany satria natahotra n'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy dia eo ambany eo nomen'Andriamanitra zanaka izy dia hoe nanaovan'Andriamanitra trano nanaovan'Andriamanitra trano jerenao tsara ny voalazan'ny baiboly eto fa ireo sazy fa ma-Egyptiana ireo izay nanisy soa an'le vehivavy jiosy ka tsy sa namono an'le zazakely nateraka dia ambaran'ny baiboly hoe nasian'Andriamanitra soa ary tsy hoe nasian'Andriamanitra soa fotsiny fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nanamboaran'Andriamanitra trano dia nomen'Andriamanitra zanaka araka le teninao teo pastera hoe tena io misy lakleany daholo eo anaty baiboly misy lakle be da be atonga ny olona hotahin'Andriamanitra sy anakarena ary atsangan-javatra fa anisany tena goavana dia fanasoavana mpanompon'Andriamanitra fanasoavana mpanompon'Andriamanitra tadidinao tsara ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa andeha hiditra ao Jeriko izy pasteur dia naniraka mpisafy tany roa lahy Mosesy hoe andana misafo ny tany dia nisy vehivavy mpijangajanga anankiray zay atao hoe Rahaba rehefa nisafo tany zany izy roa lahy reo dia eny ny mpanjaka ny Jeriko hoe misy mpisafo tany ao miaramila ny Israely tonga hisafo ny tany izy dia naniraka mpanjaka ny Jeriko samboro zany tevonoy dia ilay vehivavy atao hoe Rahaba janga ozy izy nyvolaza baiboly io no nanafina an'izy roa lahy hoe miafeninareo atao amiko ato matin'ny mpanjaka ny Jeriko nareo androany matiny miaramila nareo fa miafeninareo dia rehefa lasa miaramila misava dia alefako nareo fa ambarako aminao fa izany Rahaba izany hatramin'ny androany ny taranany dia notahin'Andriamanitra ringana daholo ny olona tao Jeriko i Rahaba sy ny akonan'irery ny avitra paster i Rahaba sy ny fianakavian'irery no navotan'Andriamanitra tamin'izany ary ny nahavariana amin'ny tantarany Rahaba ary Rahaba janga varo tena ny asan'io le Rahaba io fa ny nahavariana tamin'ny pastera ny nivoahan'i Jesosy Kristy tompo dia niainga avy eo amin'ny Rahaba anisan'ny razambe an'i Jesosy ilay Rahaba tena le manisy soa mpanompon'Andriamanitra misy vokany goavana ary foana nomerimberenantsika ny hoe rehefa mba mahita mpanompon'Andriamanitra ianao attention aza efa nisy fotoana nampianarintsika amin'ny rahalahy zay hoe tsy fanao ny miady amina mpanompon'Andriamanitra tsy fanao indrindra raha mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana ao anatiny tsy fanao ny miady amina ray aman-dreny ara-panahy fa ny fanao dia ny manisy soa andre mpanompon'Andriamanitra raha misy zavatra azonao atao aminy raha misy zavatra tsy ndriko tsara azonao atao aminy dia manaova i Abigaila zay nisy vehivavy atao hoe Abigaila tamin'izany nanisy soa an'i Davida izy pasteur tena Davida atao anatin'ny ady dia Abigaila nanome sakafo azy fa nytatio arina karakarain'Andriamanitra i Abigaila lasa vadina mpanjaka lasa vadin'i Davida mpanjaka izy ireo karazana olona tsy misy olona atao anatin'ny baiboly pasteur ka nanisy soa mpanompon'Andriamanitra ka tsy nandray fitahiana sy fahasoavana fa nandray fitahiana sy fahasoavana ireo zay nanisy soa fa mifanohatra amin'izay kosa pasteur dia tahaka izao hoe anozina izay manozina anao ratsy be zany ary anozina ozy izay manozina anao zany pasteur no ampitandremako ho atsika lehilahy mahita ny vadinao ianao hoe mivavaka dia indraindray mivadinao tsy mamaly tsy manakambara fa ataonao maty vono satria izy mivavaka dia enjehanao ianao mamamo avy any dia anenjika ny vadinao anome teny marary ny vadinao naiza fiangonana tsy ndriko tsara ahitana loza zany pasteur ny fiadiavanao amina mpanompon'Andriamanitra ny fanozonanao mpanompon'Andriamanitra ny fikasihanao tanana mpanompon'Andriamanitra ahitanao loza sy angano ny fanovanao an'izany zavatra izany tadidinao tsara pasteur ny anisan'ny nampijaly olona voalohany tatao anatin'ny baiboly anisan'ny nampijaly voalohany hoy amantsy anao dia zany
Farao mpanjakany Egypte zany na nandevony zanak'Israely reo ary izy tsy nalala hoe izy moa reto zanak'Israely eto fa de nandevozony de nampahoriny fa tena ratsy fiafara pasteur ny fiafaran'ny Egyptianina. Jerenao tsara tamin'ny Mosesy hoe amoaka ny zanak'Israely de izy niady tamin'ny Mosesy fa hoy Andriamanitra aza miteny fotsiny nalefan'Andriamanitra ny loza anankifolo ary ny loza fahafolo nanapahan'Andriamanitra ny lamato rehetra atao Egypta naminon'Andriamanitra ny lamato rehetra atao Egypta. Izany pasteur ny voka-dratsiny hoe fa ninjerinao mpanompon'Andriamanitra ny fiadiavanao amina mpanompon'Andriamanitra fa nandraingirangy mihitsy Farao mpanjakany Egypta satria ny lamato rehetrarehetra nanomboka tamin'ny biby fiopoka tamin'ny olombelona naringan'Andriamanitra daholo tamin'ny ary mipetraka ho tantara zany tsy ao anaty Baiboly any misy an'izany tantara zany pasteur fa mipetraka ho histoire eto amin'izao tontolo zao zany fa nitranga zany zavatra zany novonoan'Andriamanitra ny lamato rehetra tao amin'ny tany Egypta. Nisy mpanjaka anankiray tamin'izany tamin'ny andron'ny Babilôna izy indry pasteur sa Mediana sy Persiana ny tamin'ny andron'ny Estera asa izy iny tamin'ny andron'ny Babilôna izy iny tamin'ny andron'ny Estera atao hoe nisy Yamana prime ministre izy iny prime ministre Yamana nanenjika mafy andreo zanak'Israely reo ary tao anatin'ny programmany hoe am'ty data satria izy prime ministre manana fahefana izy eny ampelatana ny fanomboka mpanjaka de namoaka lalàna izy am'izao daty de tena ho aringana ny zanak'Israely rehetra ny jiosy rehetra ary mifaritany aringana tsy ahoana vokatry ny fahakalana fotsiny vokatry ny hoe alako bika tsy tiako tare de izy namoaka an'io lalàna io fa tamin'ny fotoana farany pasteur ny famadika le rasy efa nanomana hazo 25 mètres izy ananganana ny Mordecai aminona ny Mordecai hamonona amin'ny Mordecai hoe antony amin'io azo io Mordecai ho hitan'ny vahoaka rehetra kinandro tamin'ny fotoana farany de izy nantona teo amin'le hazo zay natsanga n'io prime ministre teo hoe Amana io fa io Mordecai indray naka an'le toerany ho lasa prime ministre. Ny famadika ohatr'izany ireo olona rehetrarehetra zaty manenjika mpanompon'Andriamanitra miady amina mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mefara amina loza matsiravina zany inge pasteur na teto amintsika inge nisy mpitondra sanatria tamin'izany pasteur tamin'ny tany amin'ny 1900 tadidiko tsara tamin'izany ministre niaty tany tamin'ny amin'ny 1985 tany hoany angamba izy io nanakatona fiangonana anankiray fa tena nampalahelo tamin'izany pasteur tena nampalahelo fa ratsy fiafara nanakatona fiangonana nanakatona an'izany hoe faky fiainanao amin'ny Kristy nanenjika an'ireo fiangonana ireo fa hatramin'ny nafatesany aza tsy retsony hoe taizany nandositra nisy olana teto olana ara-politika teto amin'ny tany sy fanjakana fotoana kely taorianany iny hatramin'izao tsy fantatra hoe taizany nandosirany taizany nafatesany rava tena ratsy fiafara hatramin'ny taranana tsy hatramin'ny taranaka tamin'izany fa tsy haiko hoe fa tena zavatra nampalahelo be mihitsy ny zavatra nitranga izy no nitsangana ministre tamin'izany fotoana izy akato ny fiangonana io tsy mora nge pasteur zany manakatona fiangonana zany asa raha tadidinao ny mpanjaka rana valina fatelo moa le niady tamin'ny nanakatona fiangonana le any raha tsy tetso izy nanakatona an'ireny niadiny natonga ny martyre reny martyre fa izy ny afarany natao sesitany azanao le izy lasa sesitany grave be tany toany tsaka tamin'ny 2004 nisy fanakatonana fiangonana teto Madagascar tadidiko tsara daholo na ny ministre tamin'izany ary nanakatona le fiangonana fa roa volana tao arinana iny voatsoka ny ala tamin'ny poste maha-ministre azy tena mahavarina ary ny afarany aza ny olona zay tamin'izany hoe zay nanakatona ny lehibe nanakatona tamin'izany ohatra ny nanahirakirany daholo ny fiafarany zay tompo natoka tamin'ny fanakatonana n'le fiangonana nahita problème daholo ary problème mandositra daholo mandositra dolidoly ka io tsy hevitra mihitsy fa zay manozona mpanompon'Andriamanitra mahita loza tadidiko tsara nisy tamin'ny crise tamin'izany aloha tsy teneniko ny taona rehetrarehetra pasteur fa nisy crise fotsiny teto amin'ny firenena de nisy pasteur anankiray zay raha aman-dreny ara-panahy fa nisy miaramila anankiray zay somary ny nanainga azy tamin'ny vozon'akanjo na inona adosoana mpanompon'Andriamanitra na inona adosoana raha aman-dreny ara-panahy tsy azo atao zany pasteur tsy azo atao zany miady amina mpanompon'Andriamanitra zany ninona fahalemena
ningainy tamin'ny vozona akanjo n'le pastera fa tsy mora tsy mora ho amin'ny vokatra reny azonao tsy mora ny vokatra zany zavatra zany ateo arina hoe nanahoana hoe fa maninona nataon'ireny ray aman-drenam-pana tsy fanao zany miady amina mpanompon'andriamanitra zany pastera tsy mahita loza ianao satria baiboly ny efa namaritra an'izany hatrany ambolohany fa hanozona zay manozona anao ary io ny ampitandremako ny ray mpianakaviana ho an-trano reo zanaka mba efa miseho azy mahitahita na iza na ray aman-dreny na reny mpianakaviany mahita ny zanakao mivavaka ianao de enjehanao mafery zanakao io ny vadinao mivavaka enjehanao mafery attention fa io vadinao io ene mety anginy ny zanakao mety anginy io ray aman-drenynao mivavaka io ataonareo tsinotsinony satria mivavaka mety anginy fa misy tsy anginao pasteur hoy andriamanitra hanozona za andriamanitra no hanozona izay manozona anao iady am'izay miady aminao le olona mety angina fa andriamanitra tsy mangina pasteur ary reo ny kiravo be am'ireny le manenjinenjika reny fa misy vokany tena tsy moramora ny vokatra reny zavatra atotoanao reny hoe mahita mpanompon'andriamanitra ianao de rabirabinao mahita mpanompon'andriamanitra ianao de enjikenjehanao esoesonao sendra mba mandalo ady kely le mpanompon'andriamanitra tsy ndriko tsara pasteur sendra mba mandalo ady kely le mpanompon'andriamanitra de latsalatsainao aizany jesosynareo aizany andriamanitra reo poa asehoy ny délivrance anareo petra tsara mipetra tsara raha olona niteraka ianao mipetra tsara fa so de any amin'ny marary ianao no kasehan'andriamanitra so de ozy izy ianao za manambola voavidiko ny volany any amin'ny tribonaly voavidiko ny volany ary fa ny ainjanako nga voavidinao vola ny ainjanako nga voavidinao vola ny fiarovana anao nga voavidinao vola ianao mandeha amin'ny arabe io nga voavidinao vola ny fiarovan'andriamanitra ny zanaka ao andeha hianatra sy ny attention fa tena grave pasteur zany hoe miady amina mpanompon'andriamanitra nefa raha ozy izy ianao hoe tsy raharaha fa mbola ataoko de manandrama de toiso fa mampianatsika ty pasteur fa tsy mora ny mahazo an'izany hoe mahita ny zobavinao ianao mety mahantratra kely no ianao ny olona mivavaka mako matetika pasteur départ zéro aloha zay vao lasa manan-karena ny olona mivavaka mandalo ady aloha zay vao lasa tafita fa ny mpanan-karena misy fotoana izy mametsy fetsy olona misy fotoana misoloky olona misy fotoana ny indram-bolan'olona de tsy mamerina de manan-karena izy de io ny reriany zay zao mangalatra zay misoloky volan'olona mety ny fiainanay misy mpanan-karena sasatsasany zay pasteur fa tsy hoe mpanan-karena rehetra kory de mahita an'le mivavaka ohatrany mba miainga départ zéro kely mivavaka mahantra mivavaka ohatra zao ozy ny voalaza baiboly anozona zay manozona anao tsy fanao riavanao ny manenjika mpivavaka ninonina fiangonany na izanaiza fiangonany tsy fanao ny fanaratsy tsy mifanao ny fanenjika fa mampidi-doza zany mampidi-doza indraindray tsy fantatra ao akory hoe izy olona enjehanao io ahoana ny position eo anaten'andriamanitra ahoana ny position inona ny fahasoavanao anatiny manahoana ny fijerin'andriamanitra azy nefa ianao de mitatatatera iny teniteny hoe taratatata petra tsara ho torhevitra ny amin'ny pasteur teny mipetra tsara fa so de iady amin'andriamanitra aleo rehefa tsy hivavaka ianao rehefa tsy hanompon'ny tompo ianao de akombony ny vava de mipetra tsara de ataovy zay tianao atao fa aza miady amina mpanompon'andriamanitra aza miady amin'ny hoe mahita azy mahantrantitra ianao ohatra mampalahelo kely noho ianao mandeha ditongotra de anao tsinotsinony pietsa moramora fa so de ahita zavara tsy ho voavaha volanao tsy ho voavahanao any amin'ny fiainanao ray manontolo zay vao ohatrohatr'zay pasteur ny zava-dehibe pasteur raha hofaranako ny resaka dian'io hoe ilaina ny manao soana mpanompon'andriamanitra satria araka nyteniko taminao teo hoe misy mpanompon'andriamanitra taky ny abrahama ane voatsotra amin'andriamanitra mihitsy ary napetraka andriamanitra tao aminy lay fahasoavany ka ny olona rehetrarehetra zay nanao soana ny fandray tamin'ny abrahama de nidiokany zay fahasoavany zay raha tsy ndretsika kely pasteur tiana ny tantara teto amin'ny firenena dia nisy fotoana tokoa nyroana teto amitsika ny na hoe ny tapahana ny fifandraisana ara-diplomasia tamindro zareo israelianina zay nga manila ny azoko ilazana azy tany ho any amin'ny fitorana efa taloha ela be ary ny olona rehetrarehetra zay mandinika sy manatsaina ka mijerany baiboly de nanomboka teo nanomboka nampitotongana ny fahampiaina ny firenena malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy
tany amin'ny taona ataoko hoe repoblika voalohany tapany voalohany dia mbola natanjaka raha toe-karena ny firenena ary ny ray aman-dreny be velona tamin'izany fotoana zany rehefa miresaka dia hoe tsy mitovy ny tany amin'ny repoblika voalohany mihitsy a zavatra misy hatramin'izao fotoana izao fa ny tena marina dia izao hatramin'ny ataoko hoe nandroana ny fifandraisana tamin'ny jiosy teto Madagasikara ka ny fifandraisana tamin'ny firenena ny fahavalon'ny jiosy ny fifandraisana dia lasa nisy fampitehana ara-toe-karena teto Madagasikara ary mandraky ty moa ny androany mbola tsy tafaverina na ry fahitako anazy aloha fa ny fifandraisana amin'ny zareo reo kanefany a le baiboly dia tena marina be hoe zay manisy soa ny taranaky Abrahama no tahina le firenena zay manisy soa araka ny tentsika teo maninona ny firenena amerikana ny matanjaka foana manina izy matanjaka voamaika napetrany eo amin'ilay tany idiavana mihitsy eo mihitsy ny ambassadeur no napetrany amin'izao fotoana zao satria misy fitahina zay troandry zareo ary tsy possible na mihitsy ny dépassen'ny sinoa ny amerikana marina zany satria na inona fiazakazakny kely maso dia tsy possible le satria zao ireto manisy soa ny taranaky Abrahama ary zay manisy soa ny taranaky Abrahama no lasalasa sy tena hoe tahin'Andriamanitra pasteur Ertina dia ohatraohatra zay le zavatra mitranga na raha amin'ny akapobe ny fiainana dia ny hoe reto Madagasikara ianao pino ianao mandreany ty fandarany ty dia araka ny efa nambara teo anisan'ny lakile anankiray ngeza be tena mamony coffre ny lanitra mihitsy sy ny trésor ny lanitra mihitsy zany hoe manisy soa na mpanompon'Andriamanitra anankiray zany tamin'ny andro ny elita dia itsika tsara le vehivavy anankiray manano tena fa io vehivavy manano tena io no ataon'Andriamanitra ho loharanom-pitahina tamin'izany fotoana zany inona ny fomba natao atateraka an'izany dia ozy izy Eli manao hoe anaovy mofo a ho hoaniko nefa le raha vehivavy dia nanteny manao ho faty ane zay fa tsisy afa-tsy koba kely ty dia iloiloko ely fa ozy Eli anaovy mofo a dikan'izay dia hoe mila fifandraisana amina mpanompon'Andriamanitra ny fiainanao raha te ho tahiny ianao dia zay fifandraisana tamina mpanompon'Andriamanitra zay nanomboka ny tahinan'io raha vehivavy io ary natonga zany raha vehivavy zany lasa grossiste na lafarinina lasa grossiste na menaka lasa ataoko hoe izy akamba mivoatra gargote matanjaka indrindra amina resaka nem sambosa pizza tamin'izany fotoana zany satria izy rery nanana lafarinina sy menaka vokatry n'inona vokatra le connexion tamina mpanompon'Andriamanitra ka ho faranantsika ndresaka pasteur ozy izy manao hoe ita zay manisy soanao aho fa hanosina kosa zay manosina anao antarantsika ny mieritreritra izay tenin'Andriamanitra izay tombidatsika pasteur tantara daholo reny nanomboka hatrany amin'ny rana valina fahatelo hatramin'ny tantaran'ny rahasalama reny pasteur fa nanomboka nisy mifanenjehana ry rahasalama ary rahafarila reny ny rana valina fahatelo dia natao sesitany ny afarany tamin'ny repoblika voalohany nisy mifanenjehana andry daota tatsika reny ny afaran'ny repoblika voalohany reny fitondrany ngabetsirana fa nefarana tamina rama ndraiky reny tsy politika ho reny pasteur fa reny problème na fivavahana fanendrena fiadiavana amina mpanompon'Andriamanitra nenjehana fotsiny zao daota tamin'ny 85 nanakatonana ny faky reny ratsy fiafara daholo mpitondra rehetrarehetra miafara amina raha mandrika sy fandosirana sy korotana politika foana raha vo misy zavatra ohatran'ireny pasteur tamin'ny 2000 nisy an'ireny le fanakatonana fiangonana reny 2000 mahery sa 2005 saina problème foana fiafarany dia za matoko fa tsy tokony nisy zavatra ohatran'intsony na amin'ny resaka politika na firenena na inona fa lesona daholo ny taoriana rehetrarehetra ivavaka tsika isotra ny tompo misaotra raha eo noho ny fahasoavanao raha afaka nanray izany teninao zany zay sy fampianarana mihitsy hoe fa za fampianarana izany zay nampianaranao anay dia ahafahanay anao dingana lehibe indray tompo indraindray zay dia manaonao foana indraindray vokatry ny tsy fahatakarana sy ny tsy fahalalànay dia zay say-patatray ihany ny ataonay kanefa dia mety ampidi 12 ny say-patatray androany ianao nampianatra anay nanolo lalana anay hoe zao atao ve zao ny atao azao ny aza atao mihitsy atao mifa ireny teninao reny ane dia hitahinao anay sy anambinana anay reto vahoaka reto ane ho tahinao ihany ko misaotra indrindra tompo malalako aniditsy ny lalanay izay dia anamboatra ny lalanay ary dia hitoy azakazaka indray ho amin'ny fanomponanao raha misy olona diso lalana nanaonao foana ka mibebaka izy androany amindra fo amin'ny anenao dia andray azy misaotra tompo amen amen iany tompoko farana ny fandarantsika raha pitso indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko